Resaka vavony tsy fandriampahalemana kosa sika olona raika amby roapolo no voasambotra ny mpitandro ny filaminana tao amin'ny tanàna ambanivohitra Mahitsy voaroroy amin'ny vakitrano sy ny alabotry ireto raika amby roapolo ireto ary maro ny vehivavy ao anatin'izany. Toy izao ny tatim-baovao. Tambazotrana jiolahy mpamakitrano sy mpanao alabotry ao ambanivohitra Mahitsy no ravan'izandary avy ao an-toerana. Vokatry ny fikarohana sy ny fisavana ary fisafonana tao mpitandro filaminana tany an-toerana. Olona raika amby roapolo ireo voasambotra n'izandary ireo, ka ny valo amin'izy ireo dia vehivavy avokoa izay mpandray sy mpivoatra ireo entana halatra. Ny 17 ambiny kosa dia ireo jiolahy mpandray anjara amin'ny asa ratsy. Natetika ny fanafiana tao amin'ny kominany Mahitsy tao anatin'ny tapabolana izay ka vokatra izany indrindra dia nanao fisafona sy ny karoka ireo olon-dratsy n'izandary teny an-toerana. Nisy moa izany fanafiana sesisesy tao amin'ny brigady Mahitsy izay nefatra ny sesy. Teo amin'andriana zany dia nietsika ny zandary ka voasambotra olona anankiray mitondra akoamborona n'olona raika ambin'ny folo. Nanao ny pateo moa zany dia nandeha ny fisamborana ary dia tratra ny olona sy ny tena nangalatra an'izy io. Andro vitsy lasa ihany koa izay dia telo lahy mpangalatra omby no tratehaka tao Ampangabe. Vokatry ny fisafona sy ny fisavanana fanaon'ireo zandary hatrany no natratrarana an'ireto olon-dratsy ireto. Dia misy ny ezaka ny avy amin'ny gendarmerie ao amin'ny poste avancé Ampangabe izay natratrarana olona telo lahy mitondra omby anankidimy, izany hoe omby nangalarina avy amin'ny faritra Arivomamy iny hoentina amidy ao an-toerana. Dia nisy avy hatrany moa izany ny fisamborana sy fisavana ireo omby dimy ireo. Teny amin'ireto telo lahy voasambotra tao Ampangabe ireto moa dia mbola nahitana moara ary karazana fanafody gasy fampiasa amin'ny asa ratsy. Rampitso avokoa no hiakatra eo anatrihan'ny fampanaovana ireto mpanao ratsy voasambotra ny zandary ireto. Amin'izao akatoko ny fety izao dia miantso ny vahoaka omailo ny zandary, indrindra ampandre azy ireo malaky raha toa ka misy ny tranga mampiayay eny anivon'ny fiarahamonina.